Falmerabantsika rehetra ry havako malala ary dia ankehitriny mitodika manokana amintsika fianakaviamben'ny fiangonana Ambotantely na ny zanaky ny fiangonana miara-mivavaka ato anatin'ny fitandremana na ireo zanaky ny fiangonana zanakam-pelezana izay any amin'ny fitandremana hafa na fiangonana rahavavy no manateraka ny fanomporo dia tononona amintsika fianakaviamben'ny fiangonana Ambotantely ny fiadananontolo. Tonga ry havana ny fotoana izay isorantsika n'Andriamanitra manokana noho ny fahavitany ny tsangam-bato fa 50 amin'izao taona ny fiangonana. Remaka raha mitokana trano anankiray dia misy ray aman-dreny ny tenana hoe pastera ny trano dia tena tsy mety vita mihitsy fa misy zavatra tsy maintsy amboarina kely foana, misy zavatra tsy maintsy kitihina kely foana, tsy mety mihitsy zany hoe vita tanteraka izany ny trano. Hoy ity ray aman-dreny anankiray ary dia hoy izy hoe fa vita kosa ny trano rehefa miteny manao hoe zay ny vita. Rehefa koa malala tonga amin'izay fotoana itenena an'izay tsika ankehitriny manao hoe hatreo ny vita, zay ny totosa ary dia ndeha itsika isoran'Andriamanitra noho ny fahatotosany zany fijoroany ny tsangam-bato zany. Dia mamangy anao sy mitsidika anao amin'ny alalan'izao onjam-peo sy sazo zao miarahaba ny fiangonana Ambotantely rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa vita ny trano. Taona maro no niezahana nanaovana azy kelezantsika aina dia vita soamatsara zany. Zao nefa ry havako ny toe-javatra iainantsika ankehitriny dia fantatsika fa mametra antsika ho tsy afaka miara mifanotrina maro be amin'ity fotoana ity fa ho avy ny fotoana izay iarahantsika mifanotrina. Fandaminana amin'ny fitokana trano tahaka izao mantsy eo anivon'ny FJKM dia tahaka izao. Rehefa mitokana tsangam-bato tahaka izao ny FJKM dia indroa miantaona. Ny voalohany iarahany amin'ny foibe ny synodam-paritany sy ireo fiangonana rehetra ao anatin'ny synodam-paritany ary ny fotoana faharoa kosa no iarahan'ny fiangonana rehetra izay na fitandremana rehetra izay tompon'ilay tsangam-bato. Ny zavatra traka zany dia izao indroa miantaona ka voalaza teo kanefa noho ny toe-javatra maro samihafa dia sady tsy afaka mamory ny synodam-paritany rehetra isika hifanotrona amintsika no tsy afaka mamory koa ny fitandremana rehetra raha izao toe-javatra izao. Dia araka ny fandaminana izay niarahana tamin'ny bureau-foibeny FJKM dia irosoana ny fitokanana ny tsangam-bato izay iarahana amin'ny foibe FJKM. Ny antony dia zao ry havako malala. Ny trano izay efa vita zany dia efa misy mpanofa-trano ary efa miditra ny mpanofa-trano. Satria miditra ny mpanofa-trano dia efa miasa zany ny trano. Dia sanatria raha ohatra ka mampiasa trano tsy vita trano tsy voatokana isika dia toy mihinam-bary tsy mivavaka ka dia ny ain'ny bureau-foibe zany sy ny synodam-paritany dia fitaitsika na fitaindry zareo raha ampitso. Fa ny antsika fiangonana Ambotantely kosa araka ny fomba ifampitondrana eo anivon'ny FJKM ny fianakavian'ny fiangonana Ambotantely kosa dia ao aoriana no fitokanana iombonantsika rehetra. Noho zany dia fialatsiny no ampitaina amintsika fiangonana satria na dia atao raha hoe anjaran'ny synodam-paritany sy ny foibera raha apitso
dia tokony mbola homary ihany tsika ny fanodrony eo dia atao hoe tokony eo daholo ny sampana na ny dekona ny olona sy tompondraikitra maro samihafa mifanodrona saingy noho ny fantatra fa avy-tsy ny olona afaka miara mivory a dia tena solotena ny sampana sy solotena ny fiandraiketana ary ny braom-piangonana ary ray aman-dreny vitsivitsy no mifanotrina amin'ny foibe mpitondram-piangonantsika ny foibe mpitondram-piangonantsika fotsiny ihany mantsy miaraka amin'ny ireo fiangonana rahavavy eo nivony FFKM dia efa 3 latsakakely noho zany a dia tena vitsy dia vitsy zany a no afaka mifanotrina aminy dia ireo solotena antsika menakavy izay manome voninahitra ireo ray aman-drentsika ireo ka dia miala tsiny amintsika mianakavy havana any atokantrano any itsika zay fiasana tao ampianataran'Andriamanitra nandavirary ny azy mety aza atao mampalahelo ny hoe tsy tafaraka miaraka amin'izy ireo fa ny zavatra rehetra manana ny fotoanany a dia ho avy ny fotoana zay hitokanantsika fiangonana hifalitsika fiangonana miaraka amin'ny fotoana mapetsy zany fa ankehitriny kosa dia avelantsika ny foibe hitokana ny tsangam-bato izay misoratra moa amin'ny FJKM manontany sy ny fananana no zany dia zay maha eo azy ary izay no ataony raha pitso ry havako ka dia melohany ny hitokanana raha pitso no hitondrana ny teny fiarabana ry havana sy ny vakasitrahana antsika rehetra eto mpamaranana dia taoriny zay fialantsiny izay zay fantatra fa azotsika rehetra ny antony dia fisaorana be dehibe eram-po eran-tsaina amin'ny anaran'ny tompo amin'ny anaran'ny fiangonana ny amin'ny fikerizantsika ainana andavirary ty asa ity talenta maro isan-karazany fitiavana fifaliana no natosakitsika menakavy tao anatin'ny fifankatiavana na havita zao asa izao na ny teto na ny tany ampitan-dranomasina na ny zanakapelezana dia samy nandray anjara avokoa na mivantana io na fanatitra io na rakitra io na fanomezana io na entana hita maso sy ny sisa rehetra dia tena azo lazaina hoe zava-dehibe ny fiezahana misaotra indrindra tompoko ary mampahirantsika rehetra fa izao ny vita dia noho itsika menakavy fa nitsikely indrindra ry havana dia nivavaka nataontsika menakavy tany atokantrano tany nitolona tamin'ny-bavaka olay kristianina anankiray nandalo teto omaly hoy izy manao hoe mandalo eto apastera fa zao tsy mba olona nanao trano ity fa Andriamanitra ary dia namarin'ny tompo teto amin'ity toerana nataontsika ity toerana ity ny teniny hoe raha tsy Jehova manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy tena Andriamanitra niarana asa tamintsika fiasana ihanytsika izy navety zao isaorantsika n'Andriamanitra ny fananana nyzao zavatra izao dia misaotra tsy ho avakavahana manokana ny tsirairay fa isaorana antsika rehetra ry havako malala saotra tamin'ny fandeferana saotra tamin'ny fitiavana saotra tamin'ny fanolorana ary dia zao tenin'Andriamanitra izao teny saotra masina izao no entina mampahirantsika ry havako malala eto mpamaranana teny nosoratana ho an'ny epistilo any Hebreo amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarana dia mankasitraka indrindra tompoko ary dia maniry fitain'Andriamanitra ho anareo fa Andriamanitra no maly fity tsy hanadino ny fikerizanantsika menakavy izy tamin'izay vita teto amin'izay vita teto nataontsika menakavy amin'ny fitiavana ho voninahitry ny anarany amin'ny fotoana mapety azy zany dia mifanotrina isika fa ny rapitso aloha dia avelantsika ho fony profobe ihany ho eto dia maniry fitain'Andriamanitra tompoko miraso eo mba amin'ny fahasoavan'ny tompo hivavaka isika ry havako tompo misaotranao zahay fa vita ny asa zay nasainao ny tanterahina dia nitsangam-bato fa 50 am'zato taona ny fiangonana vitsy zany asa zany tompo tsy noho zahay fa noho ianao zay niara ny asa taminay lalandavitra ny diavina mafy ny ezaka ary ny fotoana teny ampandehanana teny saika kivy zahay saika reraka izahay kanefa fantatray tompo ao fa teo ianao ny asa ary na dia marefo azy izahay teny ampandehanana dia nitohananao ary vita somatsara ny tranonao dia ankehitriny izay fiangonana faly ary manome voninahitra anao amin'izao vita izao tompo dia azy izay no mihina voninahitra fa ary anaranao ihany ary teny ampandehanana teny raha mety misy zavatra nampalahelo ny fiarah-miasanay mpifanotonanay dia hifonanay aminao ary dia mametraka ny fotoana raha mpitso sy ny fitokanana eo ambany fahasoavanao zahay dia nitokatrano zanaka ambota teny rehetra
ny zanakapelezana rehetra ny fiangonana manontolo na ny eto na ny anam-pitan-dranomasina ny fianakavibe ny fiangonana ny ho tahinao araka lehibe ny famindramponao misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo ho anao ny tera sy ny lazary ny voninahitra fa mifitay-pasoavana kosa tompo mampitoero amin'ny fiangonanao amen. Mandra-peona tompoko ho tain'Andriamanitra.